Anjing ini kita foto ko dito. Jangan so much. Look. De io ihany koa ny Atsiamorisy raha ny hoe toy an'izany sy mifandraiky amin'ny eto Madagasikara de mihitatra amina dossier maro samihafa satria mandeha ny fanadihadiana mikasika ny hoe boîte de rose ny isan'ny raha ny Atsiamorisy zany fa ny eto Madagasikara isan'ny hoe vohitra ministra ny fitsarana omaly ny raharaha resaka fandranana litsi zany de mifony dossier sy ny karazana fitoriana maro samihafa isan'izany nataon'ny Transparency International tany amin'ny taona 2024 mikasika ny aty-mamba sy ny tsy fangarahana ara-bola ny fitsoahana hetra zay tao anatin'ity de isan'ny hoe miara-miasa zany aloha amin'ny zareo Mauriciana ny Transparency International sy ny sisa ny manam-pahefana malagasy na ao anatin'io de tafiditra ao anatin'io mazava ho azy ny raharaha ihany koa bohina 777 satria de namafisana fa mitohy ny fiara-miasa amin'ny zareo Amerikana zany amin'ny FBI ary efa misy olona anankiroa sokajiana hoe clé zany na fanalahidy ahafahana miditra lalindalina kokoa amin'io raharaha bohina 777 io mikasika n'Andria Matomamy Ravatomanga moa zany io zay hoe niakatra ihany koa tokony hisy didim-pitsarana omaly fa ao anatin'ilay hoe marary mifamezivezena ny hôpitaly sy ny toeram-pamonjana de omaly aloha zany raha fanapa-kevitra indray tatsy amin'ny Nosy Maurice de nalefa any amin'ny nalefa any Amponja indray ty bandrara ty de asa hoe anahoana indray nytoy ohatra ny eo andresany Danimaly moa le va-et-vient fa izao za zany mahita an'ireto Mauriciana reto toko rafahalimandana fa tena io zany tokony mbola fitenena malagasy hoe manao ohatran'le trondro azo tsaka tanao zany trondro azo tsaka zany alohan'ny vavany rindrina zay ny saka zay ny trondro no azon'ny olona alohan'ny vavany rindrina tena tsy amelany mihitsy ohatrany hoe nisy zavatra narary be koa tao ny zavatra hitandry zareo koa tao rosana hita gazety mihitsy reto hoe miara-miasa mihitsy koa ny FBI sy ny rehetrarehetra ohatrany hoe nahita an'izay teo tena hoe misy zavatra narary ve tao anatin'ny fotoana ela sy naharitra tao ary tsy amelany zareo ary efa niteny an'izay mihitsy ho any tatena amitsika hoe io tena vitsy kely ohatrany hoe tonga nalay fiteny tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy zay lay sary mitranga ao anatin'ilay izy satria raha ny sary mitranga zavanisy eto Madagasikara tsy hoe manenjy tsisy hoe manenjidresina faly isitona lakilosi tsika ao anatin'izay ary raha resaka andren'olona reny tsy resy mihitsy izy fa hoe malagasy sy ny Madagasikara zay tao anatin'ny fanjakana rasy tatana no resy tao anatin'ireny fa somary maraparanatsika an'iny fotsiny zany hoe isan'ny adevitra ho an'ny mpanara-baovao eto Madagasikara hoe ahoana tokoa moa zany ny ahafahana hoe mampody ny arena sy ny maro samihafa raha ny Atsiamorisy ohatra hoe mikasika n'Andria Matomamy Ravatomanga zay hoe andrasana ho vita tanteraka zany raharaha-pitsarana rehetra de andeha ny fangatahana n'ilay hoe famondrana azy aty anefan'ny sazana ny extradition de ahoana ny fomba mirenana andreo arena de isan'ny lesan'ny fanjakana malagasy zany tamin'ny alalan'ny ministra de hoe misy an'ilay rafitra iraisam-pirenena AICC zay adina amin'ny kolikoly de ny firenena ampikambanao de manana didy amerina ny arena ny amin'ny firenena tena nisy ny eloka raha misy zay de asa hoe anahoana fa mety hoe sarotsarotra io amin'ny lafindray fa misy ihany koa ny fanantenana anisan'ny atokavana tsy maintsy mbola ataon'ny fanjakana malagasy zay zavatra zay satria lasa hoe tompotrano miony koa tsika satria malagasy le olona tsika eto Madagasikara ndray lasa miady ho amin'ny zavatra tokony ho ananatsika asa hoe tonga am'izay ve farany tsara mitranga aloha zany Atsiamorisy tena hoe mivezivezy maketsy amin'ny toeram-pitazomana na ny famonjana de fitsarana de hôpitaly
de zay le sary mitranga hoe satria tam'izao mateo zao naleva tany amin'ilay hoe moka distinction center somary miala ndrenivohatra de ny fotoanany idiran-tany ny oera de nalefa aingana an'ilay tany amin'ny hôpitaly de raha ny vaovao zany ny ara-pahasalamana mikasika an'ity mpandraharaha mpanefoefo teto Madagasikara sy atsy Maorisy ary mandraharaha saika amina firenena maro ihany koa aty Afrika tahaka ny any Côte d'Ivoire de hoe misy fatsitsemana lalan-drà anankiroa ao aminy de tratry ny aretim-po zany ty mpandraharaha ty raha nitafitra aloha nentin'ny fampahalalam-baovao maorisiana de hoe lalan-drà anankiray de mihidy hatrany amin'ny 90 isan-jato ka mety andalo fandidina ilay antsoina hoe ponctage conarien zany ty mpandraharaha ty zany io karazany hoe fandidina foa ahafahana hoe manokatra ny lalan-drà ka asa hoe anahoana fa mifamaofao eo moa ty toe-draharaha ty de asa zay vokatry ny fitsarana fa raha ny hoe nivesatra ny enjana zany somary mavesavesatra ihany ary enjakenjana ihany fa io moa zany hoe fitsarana ny tompony teny farany ao anatin'izay satria raha mahabatry azy zany tsika hoe misorabola misy alina hoe compte-bola hatrany amin'ny 20 tapitrisa dolara amina banky miisa 4 giazana de misy raharaha fa mitsimbola 700 tapitrisa dolara de ihany koa lay raharaha karazany hoe osika rabola nenga tamina hoe informatika sy ny hoe karazana fampidirana vola sy famotsim-bola samihafa tafakatra hatrany amin'ny 20 miliara dolara zany hoe tena vola be tsy toko tsoforoana raha zay de misy an'ilay karazana ihany koa hoe fangejana nataondry zareo Maorisiana zany amin'ny resaka reo hoe fananany maro samihafa zay misoratra aminy tafakatra hatrany amin'ny 1.7 tsy ny any Maorisiana fa tafiditra hatramin'ireo vondron'orinasa an'Andriamatoa Mamy Ravatomanga eto Madagasikara de isany hoe misongadina ao anatin'io zany lay hoe hitan'ny potentiel sa LTT izay tafiditra tao anatin'ny raharaha boinina 770 hoe triple C zany de iny zany isany hoe tafiditra ihany koa amina tsy atsy Maorisiana fa ny Amerikana isany hoe manao fanadidina lalina sy azalambo mikasika ny raha iny satria ohatrany hoe nany mivahana ny mpifanandrina ara-geopolitika aminy de Iran zay hoe nandevasana an'ireo fiaramanidina teknôlôjia an'zareo tandrefana zay hoe raharana ny fandevasana azy any na ny fitaovana na ny piesy sy ny sisa de nisany nitranga eny moa zany hoe sarotsarotra lalana ivoan'Andriamatoa fa Mamy Ravatomanga raha amin'eny ratsy hoe manana itoky rafalamanina fa nisy gazety zay ka efa gazety vahiny zay maly nisy teny teo le nitenena tao mihitsy fa izy teny farantsay hoe Mamy Ravatomanga fait le va-et-vient à l'hôpital et iny ty le reny fitsarana de ohatrany hoe taolana nify zany malagasy ray malagasy reny moa zany de ohatrany hoe taolana fa tsy hoe meno sanatry ny mpiavana telela feonandrea izy hoe tena enjana be za mahazo andranamana zay fotsiny zany tao anatin'ny saiko aloha zany hoe tena enjana ihany le mahazo andranamana zany ary tena tsy avotsitra ry zareo mihitsy ary io moa efa nisotrany le filohan'ny fitsarana atsika tato efa niteny hoe ambany be ny pourcentage atava-voaka ny ity mpandraharaha malagasy ty ozy izy raha ohatra ka reo vesatra zay ampangana azy no asina resaka de io moa zany fangaro be ihany ko anatin'le resaka le tsy fahasalamana itsaka ilazay koa nefa itoky rafalamanina misy an'le malagasy ihany ko le tratry le ohatrany MDR le hoe tsy amin'ny forme koa le mangavy ihany ko zany le ho alefa ihany ko anisan'ny mbola miteraka resaka ihany ko izy iny hoe ahoana sy ahoana fa eny hita eo ihany moa toy eny raha pitsarana dao zany fampatsiahivana kely fotsiny hoe mikasika ny hoe resaka AIA sy fanenjana iraisam-pirenena efa voaroroy sy voatonontonona tamina hoe raha fampitsoahana ny Carlos Ghosn tamin'ny hoe fanenjehana nataona japonais 10 taona lasa teo eo zay ny fiaramanidina anty mpandraharaha malagasy ty zany hoe niala tany Japon nitsoaka anakany Libia de nisy voatonontonona hoe fiaramanidina ana compagnie tsy miankina malagasy no faina sy nampiasaina tao anatin'izay zany tranga anankiray betsaka any reo karazana hoe zavatra nelona hoe antécédent mikasika ny itony raharaha tony fa tao anatin'le hoe nisena fiovana fitondrana teto Madagasikara sy fitsimbadiana politika
zay vao nyrefitra sy hoe tonga amin'izao toe-javatra zao de asa hoe manao ahoana ny toyany fa isan'ny zavatra zany hoe arahany mpanara-baovao aloha io trangatsy Maurice io. Iverina kely atao toerantsika faingo kely angambany aloha. Zay ny toetra raha amin'ny lafiny politika, géopolitika ihany koa tamin'iny faran'ny herinandro iny tranga anankiroa misongadina zany isan'ny hoe ho resantsika satria ny amin'ny lafiny anankiray, lafiny iray zany ry zareo ao anatin'ny hoe iana ny vondrona afrikana de somary nanova fijery sy nandray fanapahan-kevitra mikasika ny hoe toetra raha eto Madagasikara. De nisy karazana hoe fijerena nataon'ny filan-kevitry ny fandriampahalemana sy ny fiarovana na ny CPS ao anatin'ity vondrony ity de nisy taratasy nalefa tamin'ny alalan'ny chargé d'affaires Andriamatoa Erika Rabenandrianatoano sarotsara tononona lay anarana. Nisy fiovana zany taorianan'ny hoe fandiniana tamin'ny 20 Novambra de misy teboka efatra eo izy io tao anatin'izay ny fiovana fomba firesaka voalohany foanana ny filazana fa de hoe coup d'état sy fiovana tsy ara-dalàna no nitranga teto fa manomboka zao zany de hoe esoriny le teny manaratsy reo fa autorité malagasy no iantsona ny mpitondra eto Madagasikara. De teboka faharoa ao anatin'izay ny hoe tsy takin'ny CPS itsony zany no hoe fiverenana aingana amin'ny ara-dalàna fa hoe manentana kosa izy ny hoe andiniana lalina ny antony mahatonga ny olana politika sy ny hoe rafitra eto Madagasikara. Teboka fahatelo ao anatin'iny hoe fanafoanana ihany koa zany ny sazy amin'ny faniliklihana politika de sorin'ny CPS zany hoe faniliklihana Madagasikara amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary misy ny fanetanana an'ireo hoe fanohanana ara-bola sy ara-teknika avy amin'ny mpiara-mombonantoka. De ny teboka fahaefatra ao anatin'io ny fampidirana Madagasikara ao anatin'ilay antsoina hoe FASTINA ny facilité africaine de réponse aux crises et aux initiatives zany hoe Madagasikara dia afaka mahazo fanohanana avy amin'io rafitra io. De ao anatin'izao zany ny hoe miaraka amin'ny fanampiana avy amin'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana. Zay zany teboka anaky efatra isany hoe misongadina ao anatin'io na zany ary hoe mitaky zany zareo hoe Madagasikara de mila mametraka tondrosotra mazava ao anatin'ny lalana hitondrana ny firenena de mbola miato ihany koa aloha amin'ny lafindray ny hoe fandraisana anjara Madagasikara amin'ny fivorin'ireo rantsana ofisialy ny vondrona afrikana. Amin'ny lafindray zany hoe misy andreny fa zava-dehibe ihany koa io hoe fandresena ara-diplomatika fa mifantanina mipetraka ihany koa amin'ny lafindray hoe raha mampatsiahy tsika ohatrany hoe tsy de rotitra firy tamin'ny karazany hoe fanamelohana nataon'ny vondrona afrikana tsika ary raha hoe tamin'ireo rafitra samy hafa taty Afrika ary de isany hoe fanapa-kevitra tany amin'ny mpiampiandohana tany hoe fialan'ny Madagasikara tsy hitantana ny SADC tsy hoe miala anatin'ny vondrona SADC hoe tsy hitantana an'io fa hifantoka bebe kokoa amin'ny hoe fanovana sy ny fanorenana ny firenena. De nisy moa ny taty aorindrina nisy an'ilay teny nataon'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement Andriamatoa Hery Rajaonarivelo hoe lasa loha loatra lay fanamelohana nataon'ny vondrona afrikana ary tsy nanaraka an'ilay karazana hoe tatitra miainga amin'ilay rafitra manakaiky kokoa Madagasikara vao mandeha ambaratongana na ilay hoe principe de subsidiarité. De hoe somary nisy karazana fansikely any misy matahotra avy ao anatin'ny vondrona afrikana hoe hifindra sy ho tonga an'ilay zasary mitranga taty Madagasikara de alefa melony zavatra tahaka an'ireny. De zay hoe nisy fivana aloha zany tao anatin'io rafitra io fa amin'ny lafindray hoe Madagasikara tsy de tena hoe marina nisy ihany koa ny tenin'ny ministre Ndarambahiny hoe ovana ao anatin'ny diplomasia io fanamelohana io fa Madagasikara tsy de tena hoe rotitra firy tao anatin'izay gasy hoe manahaka io ve ny vondrona afrikana hoe votsitra ny firenentsika ao anatin'izay na hoe isafidy mpiara-miombonantoka